Ny voalohany tena ravana dia sotran'Andriamanitra isika mahazo ity fotoana iarahantsika mivavaka eto ty indray a mamerina ny fiarahabanitsika eto Arivera misaotra fikarakarana mahafapo misaky koa tena mahafapo. Faharoa dia misaotra ny Montréal, Québec izay izy loko tena saika angavy zandriko laha teo ihany a dia tokisy rangitra loatra koa aleo soloko tena zany dia zay Québec zany dia misaotra tena ihany fahatsiravana eto a misaotra asika rehetrarehetra na Arivera, Québec, Montréal am'izany fahatsiravasika zany. Misy ohatrana malagasy zay tsika tsy raha mikopaka toravana fa mavomavo misy namana avy Madagasikara zay tonga eto a professeur Mivady a mitsangana manera azafady fanamfianana zany raha indrindra mifatongavana Mivady a tonga soamantsara ty Canada izy moa le mpiankina sika makasitraka ny fiangonana faly mifatongavana a iarahana anaty zany tonga soamantsara eto orary fahasoavana sy fiadanam-poana mombanareo a mandritra ny séjour zay ataonareo eto Canada dia atao fiangonana metapazana koa ny firariantsoa aminay aty amin'ny fiangonana tia Québec, Montréal, Trois-Rivières ary Québec any amin'ny fiangonana zay misy sika ao zay fantatray tsara dia mitao sotra ny retoa Jesosy. Izay no ela fa androany zany sika dia tsy fampianarana no atao fa lahateny no ataosika androany a ko satria tsy niaraka ny fetin'ny Pentecoste isika dia hiaraka fety an'izany sika androany ny alalan'izany lahateny zany a no ankalazasika ny Pentecoste dia mahakasika izay zany a ny lahateny zay ataosika rehefa aveo aloha zany alefa dia vavaka isika misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao sary Andriamanitra ary sanaka fanamasina mahazo Pentecoste ary miara mivavaka ny fiangonanao eto Trois-Rivières am'mpanomponao tsiraray avy io zany mba azaonay zany fanahinao zany tokoa anapaka amin'ny fiainanay fanahy taonanay anatinao Jesosy heray aina aminao Jesosy fiainanay manontolo nara Jesosy amen. Ny ten'Andriamanitra ny fidiko am'izany dia miasana apôstôly toko voalohany ny andinin'ny fahavalo iarahantsika miredina mafy io a asana apôstôly toko voalohany a ny andinin'ny fahavalo asana apôstôly toko voalohany ny andinin'ny fahavalo dia mila mba miteny mafy amin'iny sika amin'anakazy a rehefa aveo a asana apôstôly toko voalohany ny andinin'ny fahavalo dia miara mitsangana isika makizany rehetra isika fa very ianareo amin'ny lansamy fanahy masina aminareo ary vavolombelo any Jerosalema sy rany Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany ray masina manamasina ny fahamarinana hitenina amin'ny fahamarinana amen. Dia miarakotra isika ary fiangonana malala fiangonana amintsika Malakariva fahasoava sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra resika sy Jesosy ny tompoarany fanahy tokony nomeny isika tsiraray avy amin'izao andro Pentecoste izao mazava sazy dia hoe hahazo inona izy teo hery ianareo amin'ny ilatsara fanahy masina io fehizanteny io no alahatra atsika hahazo hery ianareo amin'ny ilatsara fanahy masina misy mot-clé anankiroa ao hery sy fanahy masina reo moa zavasika raha nomeko lohateny zany lahateny zany dia zao no lohateny nomeko azy hoe hery na fahefan'ny fanahy amin'ny teny français izy puissance de l'esprit moa dia mazava aminareo amin'isika tiatafo zany fahefan'ny fanahy
hery ny fanahy ary io atao hoe pentecoste nanomezan'Andriamanitra ny fanahiny apôstôly fa dimampolo moa dikany pentecoste tsy resaka pentecoste lavabetsika fety teo testament taloha izy a zay nahazo ny fahafeloany a dimampolo andro reny pasika fetin'ny voalombokatra fetin'ny herinandro sisisa teo amin'ny testament taloha tsy jery ny atao hoe pentecoste isika fa ny lahateny zay nofidina dia ny hoe hery ny fanahy na fahefan'ny fanahy tiako manazava aminareo inona ny mahasamihafa ny fampianarana soratra masina sy lahateny a fampianarana soratra masina dia mibase amin'io boky io a boky ny asan'ny apôstôly fa raha lahateny izy a dia alahatra manomboka ao amin'ny baiboly manontolo zany atao hoe hery ny fanahy zany nomboka amin'ny genesis ka hatramin'ny apokalypsy alohan'ny idiratsika amin'izay famaritana mihery ny fanahy zay na ny fanavavana azy araka ny baiboly a dia ialatsiny raha miteny antevoangolana latinina ty a le dikany hoe fanahy masina amin'ny teny latiny tsy gavaram-pianarana dôdôro professeur ingénieur doctorat aty moa tsy teny ery zareo fa mahay daholo na rehefa ny jesosy ety mahafinaritra io sady mahay matahotra an' jesosy feno zany spiritus créateur zay ny telo ilazany teny latinany atao hoe fanahy masina ny heviny zany a dia zao ny heviny hoe fanahy mpamorona sy mpane fiainana raha vao misy manontany anao zany hoe inona ny dikan'izany hoe fanahy masina zany dia fanahy mpamorona sy mpane fiainana ny teny français esprit créateur de vie na esprit qui vivifie fanahy mamelona ny maty rehetra raha za zao zany manana fanan'Andriamanitra ka misy mpanota maty ny fahotany ka miteny aho ka tena mihery ny fanahy dia inona ny vokan'izay amin'ilay mpiaina velona izy velona izy raha petraka amin'ny fanontaniana hoe hery manao ahoana ny hery ny fanan'Andriamanitra na ny hery ny fanahy masina na ny hery ny fanahin'i Kristy dia zao hery manangana ny maty sy mane fiainana mazava tokony vita amin'ny fampianarana hery manangana ny mpanota maty zay mibebaka ka mino tokoa izany tenin'ny fanahy zany a hanana fiainana Martin Luther dia manana famaritana ny atao hoe inona ny ivony na centre na foniny asan'ny fanan'Andriamanitra rehefa miasa izy miasa ny fanahy masina rehetrarehetra ty ambony tany na amin'ny olona mpanota na amin'ny olona mena na amin'ny olona bebaka Martin Luther mamaritra azy dia tokana ihany ny fikendreny hitondra an' Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty ho ao anatiny ary ny heriny dia tsy hafa fa heriny mitondra an'izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany ho ao anatiny noho zany tsy ny fahagagana ny voalohany amin'ny fanahy masina sy ny fanasitranana ny voalohany amin'ny fanahy masina raha miasa izy sy ny fiteny tsy fantatra ny voalohany zay veriny olona fa voalohany rehefa misy ny fanahy masina dia miteny ny fanahy rehefa miteny sy miasa aminao izy ny fikendreny dia hoe hananana mo Jesosy ny fiainanao manontolo ary zay ihany ny antom-pisiany fivavahana kristiana raha ivelan'izay ny fivavahana kristiana fivavahana hafa izy zay ary raha ny maha kristianina anao koa ny ivelany hoe te hanana an' Jesosy ny fiainanao ianao dia mahantra ianao zay le tsy mivava raha ty ahitagasy atovavanao ty a mahantra ianao fa raha te hanana an' Jesosy ny fiainanao ho tompo sy mpanjaka ny fiainanao hitondra fitahina hitondra fiadanana hitondra fiainana dia zao ihany handeha Jesosy hiara ivavaka namonjy tafika masina te hanana anao a te hitombo ny finoananao a sasa am'izany veno zany veno tena tondenao zao fantatry zany to niarantsika ina rehetra pastora
velonany aro aty am'ty zay raha sy tetady Jesosy tena izany tokoa ary izany misy fariany fanahy am'ty marainy ity ianao a mangitahita te ahitany zany Jesosy zany te iray aina am'izany ary zany tena heriny fanahy mahay mampiray ainanao am Kristy izy hitasika rehefa avy eo amin'ny fipetraky ny lahateny a sy ny tohiny zany lahateny zany le ho profisika amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra zay famaritana ny atao hoe fanahy masina na heriny fanahy izay a dia ny Romana 9:5 iarahantsika mamaky indray mamaky siketo sy matory siketo Romana 9:5 iarahantsika miheriny teny mafy koa io hanamarinatsika marina ve zay voalaza teo zay momba ny atao hoe fanahy masina na spiritisme na esprit créateur de vie na esprit qui lasika miaratsika amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana raha antanina hoe ery tondranao makaiza ery tondra fiainana sy fiadanana tsy zany ve nilazan'i Jesosy hoe ny fiadanako no omeko anareo ary ny fiadanako no mba misy anaran'i Jesosy ve fantatrareo tanifa am'izany momba ny fiadanana zany andrina ny fiadanana raha ny fanahy zany ny tea miditsy ampiditra ny Jesosy ao anatinao dia tsy vita mitondra an' Jesosy izy fa mitondra inona koa izy mitondra fiadanana ary zay mampiavaka ny olona manana fananana manana paix intérieur foana izy na tonga ny vera na misy problème na misy mahazo sanga mipanika ny olona stressé malaza tetafo mity stressé ty professeur mahafantatra an'izany sara fa diteny izy iamboarina avy zao théorie samihafa zao izy amin'ny sisy mpandora voalohany eo raha mamono tena ny milliardaire efa tsy mandehandeha le zavatra fa lazaiko anao Madagasikara fa io olona everinao tamanivohitra mahantra kely io manana ny fiadanana izy faly foana izy manana Jesosy izy dia anao koa ny Pentecoste lazaiko anao fandriamanitra misy amin'ny alalan'ny fanahy no miditsy amin'ny fiainanao miditsy amin'ny tokantranonao sy mivita mitondra ny Jesosy mitsangana tamaty izy fa mitondra inona koa fiadanana sy fiadanam-po fiainana izy fiadanana io avahana kely ihany fihavanana amin'Andriamanitra andikeny sanao izy anteny fototra mihavana amin'Andriamanitra alohanao araka ny tenin'i Jesosy hoe ka sa oloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia meko ny ilaina ka sajereo tomobilanareo ambato tomobilany reto zanak'Andriamanitra reto mais Jesosy zany fa sy ny zavatra ny tany alohany aloha fa manana Jesosy venao aloha Paul dia tena maneno tsara ihany hoe raha am'izao fiainana izao ihany nanantenasika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra toy ny Saint Krista ihany dingana voalohany isy dingana azo lazaina hoe folo mifaritako fa mety mihoatra roapolo telopolo miasan'ny fanahy tsy mifaritra amizy ampiasan'ny heriny ny voalohany dia ny Genesis toko voalohany andiny faharoa tsy hovakinareo fa lafa be ny fampianarana ny lahateny raha izay zao ny voala zao ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina tambonin'ny lalina ary ny fanan'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano eo no miteny ny atao hoe fanan'Andriamanitra voalohany ny Baiboly tsy misy alohan'izay amin'ny teny fototra io hoe fanan'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano zany nambomba zany aloha teny gasy fa tsy fampiasa tsony tananotanenao inona dika mambomba tsany tsy azy nazara tsy mahazo fa raha ny teny fototra amin'io dia hoe nanome aina ny nature ny créature na nomeny aina zay ny lazatsika teo hoe esprit qui vivifie am'izay dia esprit qui vivifie la nature la créature nomeny aina io ka tonga ny fahazavana zay ny fidianasika ny hira sy filao am'izany teo hoe le fanahy mpanazava miandra mbola aizina tambonin'ny lalina teo amin'ny tany rehetra dia ny fanan'Andriamanitra nalefany sady nanome fahazavana no nanome aina ny natura rehetrarehetra raha mandesika amin'ny namonanany olona rehefa vita volavola i Adama
avy amin'ino moa namorana any davatra ny adiniko ay vovotany volavolavolana le vovotany de ino natao amin'ny Jehovandriamanitra ataoko rehefa ataoko amin'ity micro ty sary de lenareo tadidy sary rehefa vita zay fofona zay de nahazo inona le nahazo aina le tany de vely le Adama arabaky teny ny atao hoe fanahy masina souffle de Dieu fofokain'Andriamanitra ny hevitry ny fanahy masina koa amin'ny teny hébreu hoe roa Yahvé dia fofonain'Andriamanitra mamelona na de tany maty ho azy rehefa nitsangana tao maty koa Jesosy inona ny teniny voalohany rehefa nahita mpianatra izy zay mba mahatsara dia nanisy fofonaina Jesosy ka ho izy taminy razo ny fanahy masina tareo tsara ny fitohizany hatramin'ny famoronana ka hatramin'ny sanganan Jesosy tamin'ny maty le tena asan'ny fanahy mamorona sy manome fiaina somary midieditra lalina kely izy faraky mbolaza teo hoe soa ihany fa olona manam-pahaizana ny lalina Jesosy azo mora fosiny zany isaorana n'Andriamanitra zany ampiasao ny fahaizanao taletanao izaranao an Jesosy fiainana noho zany dia teo ny famoronana dia fa nivoaka zany hery manome aina sy fahazavana ny natiora mazavatsika sara hatreo a ne findra vetivety fa lavabe raha baiboly nresana manontolo teo amin'ny mpitsara misy mpitsara anankiray zay isan'ny tena natanjaka indrindra nankiray nanambady an'izay atao vehivavy Dalila zay iza tokoa manarany zay ohatra ny statistiko ay Samsona kay Samsona trantadidika any izy rehefa avy eo mpitsara to fevitra folo na de ny faina vakiko fa mety totaraika be nareo mitady an'izay mpitsara zay zatra ny ty aipady sy aipady sy tablety tisika ty de tapena fotsiny recherche de lasa ilay mety hoe ilay amaty ale baiboly fi zao vola zao mpitsara to fevitra folo na andiny faina ny anaran'i Jesosy namaky koa dia nilasaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova ary lay limona tanora dia misamasamany ohatra no fanamasamaka zana kosa nefa tsy nisy na inona teny an-tanany ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny zany efa nataony zany manome force physique koa izy tena mihoatra taditsika tsara rehefa mipitsirina ny masony Samsona aitsika tsara mampitantarany Samsona sy Dalila le tsy averiny fatorana tamin'ny tilikambo tany Filistiny fatorana tamin'ny tilikambo Ezabeady fatorana deo ny mpanzaka rehetrarehetra tena nomezana Samsona rehefa inona moa nandavany Samsona ty koa na mitsirany masona ohatrany tsy tadidiko nahaka vehivavy zay nitrisatany izy tena niaraka tamin'ny samposampony zay nitrisatany izy de tena niala ny herin'ny Jehovandriamanitra taminy io moa atao hoe nazirity io rangahy sy azo tapahana ny volo fa rehefa tapahana ny volony dia miala ny herin'ny fanahy ao aminy tena milambolambo ny Dalila tsara tena tiako nanao Samson mahafinaritra sinaka ity mampatanjaka anao ty satria manarivo maro ny miaramila aripako i Samson ndray mandeha tena secret zany ata milambolamboeny Dalila atao tsara ty voloko ty neny tena gravy io nareo vehivavy io na mitapitaka na lehilahy ndraindray rehefa tsaja nareo aloha zay de tena ohatrany hoe tena tsy mahafantatra sy misy avaratra misy ary nylera manota tany eo aza mitarika manota aloha zany de rehefa mipisirina masony Samsona rehefa resy satria nitapahany vadiny mangingina le nanatoro te Samsona nitapahany ny volony dia tonga miaramila ny Filistina dia sarotsarotry ny samy posirina ny masony fatorana ny mezana teo amin'ny fotsiny nibebaka Samsona Jehovah averemaniko ny hery fona tena teso tao anatin'izany miverina tamin'ny Samsona la hery ny fanahy misy teny malagasy zay malaza miaramaty amin'izy moa miaramaty amin'ny Filistiny tena noeny zany Samsona am'izay le heritry ny tana tao nirotana tao lay tempolo ny Dagona maty tao izy rehetrarehetra aleo samy miaramaty ato rehefa maty i Jehovandriamanitra mampizaly an'ity oloko ty anareo
mba misangisangy olona andriamanitra iny any leay zay tsy dia manemina loatra tsy dia tsara loatra somary ratsiratsy fa mba mianarany any davida hoe ataoko ahoana no aniditra ny tanako ny olona mbohosy jehovah tanjona ihany tsy anany anaovanareo zasaolonareo fa za ohatra ny ahitanareo anazy fa miteny any olo-kafo tsy ny olona rehetra nefa nomeny force physique ohatrany zany rehefa reradraraka ianao dia ame ohatra ny fanahy tamin'ny samsona na jehovah andriamanitra zarazaraina samihafa io misy ny natao man'izay matazaka zay fa misy kosa ny lazainy koa hoe amponao ny fahasoavako fa ny eto dia taterahana ny falenena nomeny koa anao mipetraka eo anao dia mivavaka ny azaranjaranao fa tsisy matazaka io ohatranay zao tsy nomena an'izay tazaka zay fa dia tena tratra ny hypoglycémie efa mangataka ipeny mba atao matazaka am'izay nakatykitsy eo na voakana teo dia somary sadreradraraka kely akarivitra pastora sy koa mboary tesira koa ny olona andriamanitra am'zany fareradraranao zany dia mivavaka tsara zany le action voalohany rehefa mafimafy ny areko dia hibebana moa zany asanareo aloha tsy fantatra fa rehefa misy problème na ritina na tsifitrina na inona ny miakatra mihitsy mivavaka eo satria tsy fantatra sao dia io mbola farany dia mba aza miandro ny farany kosa aloha feno ny hery tena fizika le herety kanefa raha vao manoty ianao miala ny jehovah andriamanitra dia ny mpaminany hery zay mavita fagagana maro samihafa io maminany io maro ny ampiso esetra riery tena navita nanangarany maty misy hery ny mpaminany mpaminany moa tsy araka zay mazasika anazy hoe inanitranga raha pisy maina ve sabiorana io izy ny vady kozy zay sy manavady ry vadinao am' jesosy ny mpaminany midika nde mpitondra hafatra andriamanitra hery lehibe koa io zay nampiasaina manaka loany tetetatano ihany fa manaka loany mampitango niteboka anakiraha ifaifan'ny mpaminany eo fa am'izao fotoana zao atonga madagasikara ianao mpaminany mo zao mpaminany mo zao misy am'zany mpaminany pédresse zany sasany tout de suite zay zava zay ilainao tout de suite mila katikatanao tout de suite mila meranao tout de suite fahasalamana tout de suite vola tout de suite tout de suite dolidolo izy rehetrarehetra ao izy tsy azakazaka am'zany rehefa tsisy ny volako meny milliard anao lasa azakazaka gasa ty gaga am'zay hoe ny fiangonana oatra nylozany fanahy masinao ny fanahy ato ny tena izy ato satria tout de suite dolo ny zavatra rehetrarehetra tsy misy manahirana anao fa tapikirina rehefa tonga am'ty fiangonana ity izy no sasany tena zany ve maro manana jesosy fe dia manana zavatra rehetrarehetra tsy ilay jesosy koa miteny hoe am'izao tontolo zao na hitanao refarina fa matokio fa zao vakitsika fahalan jehovah andriamanitra zany mpaminany sariko zany tsy afamakiko anareo fa mety ho elaela koa nareo mamadika ty Deutéronome 13:4 zao volaza ao amin'ny anaran jesosy raha tahiny misy mpaminany na mpaninofy eo aminareo zay milaza famantarana fahagagana aminao sady manao andeha sika anaraka andriamanitra ka fa zay tsy fantatrao aoka anompy azy sika na da tanteraka azy ny famantarana sy ny fahagagana nolazainy taminao avery na di tanteraka azy ny famantarana sy ny fahagagana zay nolazainy taminao dia aza miainy teny zany mpaminany na mpaminofo zany fa mizaha toetra nareo jehovah andriamanitrareo halalana miorona fitiavana am' jehovah andriamanitrareo amin'ny fona rehetra sy afanay nareo rehetra mizahanao zay izahiny anao rehefa mitady an jesosy misy raha mampiorona ny fonao fahagagana anao amin'ny fiteny sy fantatra ny fanasitra azaiko anao andoany anany beve anao mieritreritra hitady an jesosy tyreo tsara maty 24 dia zao lazay jesosy hoe hisy mpaminany sandoka kristy sandoka amin'ny fahagagana lehibe arazo atao zay dia na dia ny pastora azy andreo fitany olo mbo filma mbolaza fa mbarotra ohatran'izany izy dia zany voaloha dia mandeha atao madagasikara nao ve pasteur fariny ny tena fely fahagagana anatin'ny fiangonana luterana izy fely fahagagana dia za toetra loha rehefa roapolo taona io amin'ny lanima tsara
tsy mifanohitra misoratra masina ny fitondrantenany joro ny fiangonana mitondra ny olona ao am' Jesosy ny ananan'olona naitsangana amin'ny maty raha izay tena objectifany hitako eo aty afaraky zay deuxième bureau mahazo kibo de lasa troisième bureau mahazo kibo de lasa quatrième bureau mahazo kibo de lasa io ampaminanareo ave vo nanao masarerany olona fidy rehetrarehetra fa ngezana docteur besisasa tsy mamely zany fa misay de mba tonga am'zany koa zany indray andro fa sy zany ho anorenanao fonao fa mahantsy anao ray zany finoanao de miorina amin'ny Jesosy maty sy misangana maty tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy marina fa vita mifanahy koa zany hitasika tokoa rehefa avy eo amin'ny asan'ny apôstôly fa tena mahavita fanagana sy fanasitrana tena ilaina koa zany fiteny tsy fantatra tena ilaina zany ho hitatsika rehefa avy eo ka dia tandreminy amin'ny mpaminany ny dingana faefatra dia mampibebaka hery manorotoro ny fovaka zany hery ny fanan'Andriamanitra zany andeha ovaka isika fefa tonga amin'ny ainareo ngambo ty tsao natoko fiaina ambin'ny folo mora hitanareo zany natoko fiaina ambin'ny folo ny andininy fahavalo tsao natoko fiaina ambin'ny folo ny andininy fahavalo de raha sika miredina koa io manomboka maniary ary raha tonga izy eo io mpananatra io izy io asa rehefa nahita miaraky sika amin'ny anaran'i Jesosy ary raha tonga izy de ampiany izao tontolo zao fahotana io mampiaiky izao tontolo zao ny fahotana ny fahamarinana ny fitsarana de io tiza sika amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa zany ny andiny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo lasitsika asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fito amby telopolo valo amby telopolo io rehefa nahazo fanahy masina ny apôstôly de nitoroteny izy de io mivokany azavaiko kely le contexte satria tonga de le andininy fotsiny vakisika raha misy asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fito amby telopolo valo amby telopolo de miara miredina mafy amin'izay sika miarasika amin'ny anaran'i Jesosy ary raha nandre zany ny olona dia voasivina tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe rahalahy inona no ataonay ary io Petera tamin'ny beba ary ako asakatabatisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mahazo ny famelana ny elokareo ary ianareo dia andray ny fanomezana dia ny fanamasina mampiaiky izao tontolo zao fahatana zany hoe mampibebaka voatsilana tampony koa ny olona rehefa nandreny toroteny mafy izy de tena le folery misy no nidiranay teny dia mahatonga fotorotoro lay fovato izy nysoratra mafy la tonga fonofo aboarina reny fanahy manavao amfilebany inona ny fikeneny am'izay tokana ihany fikeneny fanahy masina anmefiainana rehefa mampibebaka ny olona izy mitondra fiainana izay anala amin'ny fahafatesana amindra azy mivakisika teo Ezekiel 18:32 tsy ampamakikoanareo koa mety fisahirana tsika mamaky an'io mety afovovoany ihany zao mivolaza amin'ny Ezekiel 18:32 io sy sitrako ny hafatesan'izay maty ho Jehovah tompony ko mibeba ianareo mba velona mibeba ianareo mba velona ny objectif ny fanana mitazona ny bune hitsotra hamelona ny mpamely zany asa hery zany manorotona fovato hanana fiaina mpibeba fiaina mbavaka ary zany mamatany tolona ty hoe manana fanamasitra tsy manany hiditra natao esprit de discernement sika rehefa avy fanavana fanan'Andriamanitra ve ty sa fanahy devoly ity etekandoana de lazako aminareo zavatra ray ihany tsy hainy devoly amo zavatra volaza azy ty amty baiboly ty inona zay ny manangana ny materiel tsy devoly fanasitra fakakany taditsika ny farao fa mosesy mba geste na piseho le fagagara teo amin'ny devany farao ka tsipona tena de lasa bibilava mba koa no miasa ny farao saina vitatsika zany no fa fiteny tanao vitatsika koa zany manalemy koa izy sainy nohaniny aramby zay terny teny mosesy ny dikany hoe mahery lay momba ny mosesy ty zay lay
zay toko antsika hoe tsika sy nomena fanaiosa fa hery nomena antsika tsy matavitra isika zay mahatonga lotera hoe hemanda fiarovana andeha antsika apinga matotra redéveloppement ny teboka fahadimy hery miteraka ny mpanota ho tonga zanak'Andriamanitra fakitsika teo le Nikodemosy Nikodemosy dia niresahan Jesosy hoe lasa teraka indray ny olona tsy mahazo miditra amin'ny fazakanatrika be volombava ao ty Nikodemosy ty ara-tantara tsy voalazan'ny baiboly araka ny teny fanaon'ny Jiosy ny mpampianatra ny Jiosy tsy maintsy manana volombava za Jiosy Nikodemosy tamin'ny Jesosy aona konjamatoko fahatelo resantsika eto io leo presisera tsara aona koa zany idirany olona be volombava ohatranahy zao tsy possible zany zay raha izany izy Nikodemosy interpréteko kely ny fomba Jesosy hoe sy raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ateraky ny rano sy ny fanahy mahafinaritra fanaovaozana ny lazana zany fanangananao zanak'Andriamanitra ny lazana izany tsao raha toko fahatelony andiny fa dimy io koa haitsika io vakisika io miara-miredana koa sika amin'io miara-miredana koa sika amin'io 45 minutes ny vireny tia fampianarana ty mialatsiny manateny azy jaona toko fa telony andiny fahadimy miara mamaky zany sika amin'ny anaran'i Jesosy raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia ie miteraka anao saka hery sy mora zany manontany hoe navehivavy miteraky io raha dia tena hitany hoe tsy mora zany miteraky zany hery be zany fa ny fanahy kosa dia tena manana zany autorité sy puissance izy eto ny hery eto zany tsy hoe puissance fotsiny fa autorité sy puissance raha miteny fotsiny nakana azy ka na dia mpanoty efa maty aza no ny fahotany raha tonga ny fanahy na olona manana ny fanan'Andriamanitra tahaka an' Jesosy raha nitena ao Lazarosy efa maim-bora ataosika raha-bariteny zany fiterahany zany zany fananganany zany ry Lazarosy mivoany tenan'Andriamanitra feno fanahy mampiray anao amin'ny Kristy zany mahazanak'Andriamanitra zany zao mbolaza romana toko fahavalo andiny faefatra ambin'ny folo vakiko ty mba tsy ho lava loatra tsika zao mbola zao fa izay tariny fanan'Andriamanitra no zany izay tariny fanan'Andriamanitra no zany tena mametraka anao tsara hoe zanak'Andriamanitra ianao tahaka nylazany Jehovahandriamanitra tamin'ny Jesosy koa milazany aminao hoe zanaka anao zaho miteraka anao androany tena sabidy zay famantaranao ary aza dendry fa mba mivavaky anao mangataka ny fanahy masina fa tsara ny ty asan'ity fanahy ty tsika tsy miditra ny fampianarana ny fanahy manontolo fa na mission Jesosy tao tany raha tsy vita raha tsy nisy fanahy masina mety ho vitany any Andriamanitra azy fa raha mibaiboly dia raha vonona natao tao kibo Maria Jesosy dia torotoroana tamin'ny fanahy masina rehefa natao batisa Jesosy dia ny fanahy masina mahatitoko faefatra rehefa feno fanahy Jesosy vao nalainy dikony fanahy ny andiny fahavalo ambin'ny folo azy dia lazany hoe fanahy Jehova tompony atao satria nanositra hitory teny so mahafarana etsetra tsy zeresika io teboka anankiray satria tsy zay niolena fampianarana eto fa avolao anay mpianatra teolozia indray andalina lavalavany amin'izay fahenina teboka fahenina amin'ny hery ny fanahy fitiniko aminareo na lavalava zay za matavitra fa fitinitsika izy afarana retoreto teboka tsara motadina manorona finoana velona tsy miozomozo kery manorona finoana velona mampitombo zany finoana zany mampaharitra hatrany fahafatesa zany finoana zany aveko tsara sady manorona no mambolona zany azy mampitombo azy ary maharitra azy mandrapatavitry ny finoana zany finoana tsy asany fanahy zany maty zany ary am'izay dia tanteraka ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Romana toko fahenina andiny fafito ambin'ny folo hoe ny marina amin'ny finoana no
ovela mbola mitona fiainana foana tsisy tanjona ataony eo afa-sy nitondra sy ainana manakarefa tsaroa tsara tsara zay aoko tsarona fatena tsara zao mivolaza mikolotena voaloha tonga roa mivola andeny fa sy iazakazaka amizay sika satria efa everiko fa mitapitra ny fotoana ary anankiray sinoana am'izany fanaizany any fanaiza-pahasoavana samihafa lazaina amio ny anankiray sinoana am'izany fanaizany any galata anaty fahadimy andeny faharoa a version second vakinareo fa ny baiboly gasy a nanadiny misy re raha veriko foana ty rehefa tonga am'ty mivokatry ny fanahy dia finoana zany tsara ny baiboly kekao fa mivokatry fanahy dia pistisy mamboly zany finoana zany ao anatin'ny olona ity fafito mana masina araka ny anarany hoe fanahy masina dia azavaiko hoe inona ny dikany ty mana masina ty ny masina amitsika tsy hoe maty lasa vovoka ary dia atsangana olona masina sy zay fa ny masina ny dikany dia voatokana ho an'Andriamanitra amin'ny teny fransay zay nareo tsara hoe mise à part à Dieu atokany fanahy masina ho an'Andriamanitra zay no atao hoe masina raha ty akanjo ty zao natokana ho an'Andriamanitra dia lasa akanjo masina zay mahamasina akanjo masina akanjo ny piano na akanjo ny pasteur na akanjo ny diakona fiangonana masina ny mahamasina azy dia izy natokana ho an'Andriamanitra atokany ny fananan'Andriamanitra ny fiainanao zay mahafinaritra nyty fanahy masina ty raha resaka masina noresahany fa tsy hoe mamirapiratra tadeo ty evangeliste anankiray ty nandeha nitoroteny tany faritra tsy ny Madagasikara izy tonga am'roa ambin'ny folo atoandro io izany zay mamirapiratra ny lasaka avy any an-danitra ta satroka alohany teo nakatany an' Jesosy izy lava volo tsara tsisy impecable Jesosy ka le missionnaire malala tsara hoe ny olona finandombona an' Jesosy io tsy azony de volalana tahaka io dia nijeren'le missionnaire tsara aloha ny tomony mahalandilandina tsara ohatrany misorana mena de vola za mieritreritra anao fa lava tandrona sy lava nify a non tsy zany misy io fanjely io art dessus ka mitandrema sao dia mahita olona tsara tarena tsara be ty za Jesosy dia mangofitra anao dia mipararety dia ty tokoa le Jesosy ty sahia fa nomeny fanahery anao andreseny io manomboky minavitana batisanao mandreseny eo anao satria nandresy Jesosy izy Jesosy ao anatinao mampanety tsy anao a force anao sy mampandreseny io dia zao nataon'le missionnaire tsy izy ty tsy Jesosy ty sady tsy misy olatra amin'ny tongony tsy misy olatra amin'ny tany devolo lasaka tany ty nalay missionnaire baiboly eny saposy fa malotoloto ma Madagasikara alainy tao amin'ny anarany Jesosy ava Nazareta izy mialana satana tonga dia tolamaina teo hoe anjely tsara tany aza variana amin'ny aparany sy ivelany zany tsy zany ny masina tsy zany ny Jesosy zavatra tokana ny Jesosy dia ilay nitsangana tamin'ny maty any anao varivariana sy tokatokany olona be fihetsiketsehana be faminaniana be le tsy sasan'izany no dia tena vavaka moa zany fo dia mampianatra tsara hoe fantatro zay moka io tianao zaina aminao androany sy orenanao hoe ty ny finoako ty tsy azo ozozona am'izany aho ka nenenina tonga eo a fantatro ilay Jesosy izay moka manamasina anao izy a ny hoe masina koa dia nitoetranao lasa toetra masina mamovoa tsara hoy Jesosy ny azo tsara mamovoa tsara ny olona mandray ny famasina ny fanahy masina dia manana toetra masina fa tsy hoe manana an Jesosy ao anaty izy dia maloto ny fotonatenany manana an Jesosy ny ka homosexuel alatsiny fitsiketika nadasy ny États-Unis numéro 1 izy io fa hoy Jesosy ny sodomita tsy mahazo manova ny fanjakana na fiangonana luterana aza mitarika an'izany voalohany toetsika fosika manontolo zany tsy hitaona ny olona amin'ny heritsika fa hitaona ny olona ao fanjakan'Andriamanitra fa naveriko zany tamin'ny karamalazy tamin'ny fivilenisa taon'ny Madagasikara ny volo tao hoe tsia na ho tapana am'izany ny tena tsia sy mba miaraka ny masina sy ny maloto safidy zany raha sendra am'izany ianao ka mety talifa ianao mialatsiny mbola tianao Jesosy mandray anao zany mipepaka ianao nao lesbienne ianao na péto ianao na zory ianao na iny filifily marobe zany zao fotoana zao fa ny an' Jesosy mazava tsara lazy vavy zay vitanao tena masina vokatry ny fanahy zay mitondra anao a ino an' Jesosy
nefa hanana fitonatena dia ny galatiana toko fahadimy andiny faharoapolo sy ny manaraka ny toetrany olona ny voatsara dia ny korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra hatramin'ny fahavalo reo ny voatsara tarafo amin'ny io fiainanao raha mbola tsy anananao dia nieritreretan tsara dia makafitara zay ianareo vehivavy moa rehefa makafitara dia vao misy petipetina kely amin'ny tare dia malaky misy mipady sasana rehefa misy borosy misy spesialy dia mana dia kikerina motra zay rey matetetika amin'ny métro io sy ny anana vita ty zay rey dia vao misy petipetina kely dia eo raha mahotra nyty koa natao ny kristiana masambatra natiana toko fahadimy andiny faharoapolo sy ny manaraka fitaratra kely korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra hatramin'ny fahavalo fitaratra lehibe ny sasany moa zany a le fitaratra kely aty aloha dia le fitaratra kely lehibe atao fary jerenany ao afara hoe somary pasipasolona kely jerena io ianao galatiana 5:22 sy ny manaraka 1 Corinthiens 3 io fitaratrao ry kristiana raha tianao a hadio tsara ny tarenao a taka ny tareny mosesy mivoakary avy amin'ny tenibohitra mitondra ny didifolo tena namiratra ny endriny zay mahatonga niratsika mahafinaritra hoe endrika sareka manolokonao jehovarany engane izany tokoa ianao farany dia teloka farany toko farany dia teloka farany telo mahatonga anao hitohery hitoriana ny filazany tsara efa nambarany katekista teo hoe mandehana ianareo dia atao mpianatra firenena rehetra manao babatisasy amin'ny anaran'andriamanitra raisiny zanakary fanamasina zao mbolaza ny fanevatsika teo asa apôstôly toko voalohany andiny fahavalo averiko aminareo mba tsy aventsika tsony satria efa namerina navabesika azo hery ianareo mila sary fanahy masina anareo ary ho vavolombeloko amin'ny jerosalema sy aiza sy Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany atsy moa zany farany tany zany raha ohatra Madagasikara isika zao miangona ohatra dia aiza farany avaratra tokony andehanantsika aty Kanada tamin'ny Pentekosta dia Jesosy ohatra ny metimety zany atao ay zany a ohatra rehefa ty amin'ny farany tany zay zany raha azo tsara fa saingy zao fanontaniana mipetraka nandeha ve araka ny fampianarany ray aman-dreny teo tena nandeha ve sa mipetraka mipetraka ianareo dia mitorina filazana tsara zay nataony Jesosy fa sa mandehana reo ka mitoriany heritorena ny filazana tsara piarabaina antsika na rehefa ny Jesosy amin'ny farany tany dia ataovy koa le toteny ataovy le fizarana ny Jesosy dia zay anao hoe mety tsy afaka mandeha na vavaka ho an'ny filazana tsara dia fa mandeha zao vavaka herinao ny volanao ny fotoananao avertrinanzay ao amin'ty mandeha foana isanandro sanaty lany ny essence lany ny fotoana ny weekend tokony atoriana grâce matiny amin'ny alady maraina zany raha zany areo toarivera dia fa leoleo ihany a tonga andray reto tefizikermasiterana reto sady lany morangany fotoana grâce matiny tsy misy mba leo mba mipetrapetraka aloha ty ty fa hitanao ihany ty andafy ty fa maneradraraka ihany tsika avy miasa hoe zareo toarivera hoe tsy misy atakaniko an' Jesosy misy raha zay 499 asainareo inona reno atakaniko an' Jesosy zay eo ampisanganantsika manao zany era zany andiny ny voalohany ihany no ataontsika 499 inona reno atakaniko an' Jesosy zay pisolo araky mieritreritrareo raha nandreny zany eranareo zany Jesosy ahoana mba mety fipetraky ny endrika
fa nitsika izy tena nitsika izy io soratra masy hoe misy fifalena lehibe any an-danitra ho amin'ny lanitra misy miara-mifaly misy tsy misalasara na misakana kely na izy raha tena mifonao izy hoe tsisy atakariky anao jesosy sao dia manao anty lehilahy anakiraiky mety avaka tena tiako ianao tena tsisy ianao rery tena efa maty aminao a tapy dia tonga nisy mesy azay foana ianao hoe kay misy miandro koa ary dia tonga ameriko dia tena tsisy atakariky anao mihitsy sao lazako anao hoe ataovy amin'ny fiainanao manontolo zany fahazatao ohatra ihany dia ho hitanao vonahitra fitenisika lahatelo ny faneva dia ny asana apôstôly voalohany andiny fahavalo azo ery anareo amin'ny ilatsary fanahy masina aminareo hovavolombeloko any Jodia Samaria araka amin'ny valo ny fitenisika mihetsika aloha teny dia hoe ny hery sy ny fahefana ny fanahy masina na ny fanahy autorité puissance de l'esprit izy dingana folo zay ny fitinisika tamin'izany heriny zany kanefa tokana ihany ny tena ivony zany heriny zany a dia ny manala ny mpanota maty amin'ny azo fiainana mety azo fiainana manao zany fiainana zany lay Jesosy sanaka tamany marika lokera dia mamaritra hoe ny ivona ny fony zany asa fanahy masina zany dia nitondran' Jesosy nitsangana tamin'ny maty ho ao anatinao hanzaka ao izy fa manzaka ao izy dia mitondra fiainana sy fiadanana rehefa manjaka ao fiainanao izy lazaiko anao fa meny anao ny fiadanana meny ny ara-panahy voalohany mameny koa mila tsaratsara izy mahafinaritra ihany mijery anareo mbarykoana nazanana zaiko hoe ary tena iangaran'i Jesosy amin'ny malagasy marobe ary nefa dia reto manana zavatra tsara hoe vokatry ny sangana tamin'ny maty na dia tsy hainy hafa aza misaotra an'izany a ianao kosa mahay misaotra an'izany teo ny famoronana nampiasany zany heriny zany ka raha mbola aiza tambony lala dia efa Jehova nambomba tambony rano nanome aina sy fahazavana natiora izy rehefa voaforona i Adama voavitanina amoronany azy dia fofonony fofonaina mahavena amizay dia hoay ave milazana ny fanahy masina zany hoe nanome aina ilay voavitany ilay Andriamanitra teo amin'ny mpisara ve nanome hery koa izy fizika sany natazaka tamin'izany ingay sonisonina ka natonga ny fitenenana hoe miara-maty amin'ny stiny fa tsy ny rehetra kosa nomeny am'izany hery zany fa zarazaraina samy hafa ny manaraka dia ny mpaminany koa nomeny fa efa naminany fangakana nasitra kanefa mitanema fa misy koa ny mpaminany raha tsy mitovy an' Jesosy fao anatinao izy fa zavatra hafa sy tedesiny mamaiky anazy eo a dia manontania ihany sao dia tehitady Jesosy ianao kazo anjely mamirapiratra devanao eo rehefa avy eo zay milaza hoe sara Jesosy kazo mitaona n'olonay be baka manorotoro fo izy na dia ny fovaty io aza ihera ny fanahy mahatonga anao anana tsy ainam-pibebahana ary miteraka anao ho zanaka Andriamanitra avaozy ny fanahy masina anao ary mivokatry zany dia mampiorona finoana velona tsy mizogozona sady amboleny finoana ianao ampitongoy ny finoanao ary maharitra manapataky ny fofonainao amin'ny dernier souffle ianao dia hoe Jesosy io raisy ny fanahy ary hitan'i Jesosy ianao ndray mandeha azafady fa misy ohatra matetiky misy mpiandro anakiray teo am-pialanany izy feno sero mavatany manontolo fantatry ny fifazana rehetra Madagasikara zany zao ny teny tamy farany esoro daholo ny sero fa mahitany Jesosy ary misika izy am'izany am'izao misika hoe androany alay ianao manady varitra kely Jesosy fa tanao ihany izy ty fa manana ny fanahy ianao tonga koa ny dernière minute tokoa hifaly ahitany Jesosy fa raha tsy nitsora ianao dia lazaiko anao fa ho avy tokoa ny devoly ary mitafy miendrika lavanifo sy lavatanitra ihany izy rehefa tena amely zay raha mamitapitaka am'izao dia ny mahafinaritra anao mamitapitahany eo tanzay tondranao amin'ny tena
ary fantatra an'Andriamanitra velona-kanana izy dia mitondranao anana fiainana masina izy fafito kanana toetra masina ary mahatonganao mpitorony filazantsara ka meny fanomezam-pahasoavana samihafa eo amin'ny fiainanao ao ny teny tsy fantatra amin'ny asitranao fagagana aminany sy ny sisa izay fanomezam-pahasoavana na karisma ary ny lehibe amin'ireo dia ny fitiavana zay niniako natao farany mihitsy zay sy azo sarana amin'ny fanitretena raha olona milaza manana fanan'Andriamanitra ka adinava zay andehana mirehitrafo aby raha ny olona moa manezaka anao amin'ny fijoroanao tsy maninona fa zay andehananao maika olo miady petinao tolo zay mandeha tsy toetra ny fanana fitiavana sy fanitretena ny olona préaresy be mihevitra ny tena mobe voninahitra ko dia tena tsy ao zany tsy toetra ny fanaza fa ny Jesosinao ary amin'ny tsaninao izy no mipetraka zany aoko fantatry zay mifana ny tenany taminakany endrika anao tady reare dia lazaiko aminao fa efa manomboka ny any tsy babin'izany fanahy zany tsy fazavatra ka dia tonga te-polo ny fanahy masinao ray zano arahinao ara-bakteny dia hoy ny kolontsainareo toko fahinany dia fahasiminy folo te-polo ny fanahy masinareo ny tenin'Andriamanitra anao ampiasainy rehefa ampibebaka anao izy na ampino anao izy na ampitotoka anao amin'ny Jesosy izy ny sakramenta masina dia ny fanasan'ny tompo zany sy ny batise zany ny tomany anao araka ny teniny teo hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo miditra fanjakan'Andriamanitra batisa ny lazaina amin'izany fa mijaona toko fahinana koa mbola sakramety hoe zay lazany Jesosy hoe zay mihinana ny nofotry ny sotrorako no manana fiainana malak'izay azao anangana azy amin'ny fitaovana tolo sy iainana mibavaka fitaovana maintiny koa taony iainana mibavaka isan'andro zay mahatonga ny soratra masina Jesosy tena misy hoe vavah manakariva ianareo mba tsy idiranareo amin'ny fakapanahy ary ny Efesiana toko fahenana andiny fafito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo dia ny vavah manakariva amin'ny fanahy ten'Andriamanitra sabatry ny fanahy fahenana andiny fafito ambin'ny folo sabatry ny fanahy ten'Andriamanitra hoentinao miaraka eo ny fitaovana mientiny resaka mivantana koa afaka miresaka mivantana izy fa ny discernement sy moa izy zany miteny zany ary amin'ny fomba ny fanahy maro samihafa no entiny manatanteraka izy sary ny fagagana sandoka tandremo Matthieu 24:24 ho avy Kristy sandoka amin'ny fagagana lehibe faritany tsara izy lehibe ka na dia n'olo mboafidy aza dia tany azakazaka anaraka an'iny tandrema dia ny Deutéronomie teo a dia nanambara tsara hoe tanteraka aza ny fagagana ataon'ireny mpamonofo na mpanatra aza manaraka azy mizaha toetra hoe miorona ny fitiavana azy fenao sa miorona ny fitiavana fagagana sy ny voninahitra sy ny vola ka tedesy daholo zay ilainao rehetra zany ny fiainanao Jesosy fa ny Getsemanena zay ataonao ary amin'ny vato aridy zao sy mandovalika ao anao ianao koa raha te irayainao dia zany miaina mivavaka ianao miaina fibebana atandremo fagagana samy teretina mamoka dia mia ho an'ny mpiany nataoko farany misy izy ty sao dia verinao hoe nara-Jesosy nara-Jesosy fa tena kely avy amin'ny fanahy io mekonao misy andiny dia zao ny Matthieu toko fahavalany folo andiny fahavalany roapolo dia zao lazainy Jesosy hoe fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amakondia aminia dia efa tonga aminareo ny fanjakan'Andriamanitra fanorenana amin'ny fanjakan'Andriamanitra io asa ataony mpianareo katolika manao iko na fiangonana raha vaty manao an'izany miantony sady mandroka ny elo le fanan'Andriamanitra toetra ny Kristy kely namoka dia aminia feny dia zao hoe ity hely ity tamin'ny voalohany lazaisika hoe mizara fiainana fa mifarany ty indray izy a lazaiko hoe hery manangana ny maty milazasika azy zany tena farany nahately zany zao ny voalaza amin'ny Romana toko fahavaliny andiny faharaiky ambin'ny folo dia mba iarahantsika mamaky an'ireo le olona satria io mamaranatsika tafitatary tena farany tokoa tena farany tokoa zany Romana toko fahavaliny andiny faharaiky ambin'ny folo Romana toko fahavaliny dia miara-mamaky izy zany sika ny andiny faharaiky ambin'ny folo miaraka sika amin'ny anaran'i Jesosy ary raha ny fanahy ilay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia zay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty
no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny zay mitoetra amanatiny fanahiny ilay krisy nanangana kristy tamin'ny maty mitoetra ao anatinareo anangana ny tenanareo mety maty tsy voaporofo ve ny filazantsika tamin'ny voalohany hoe ty fanahy ty de fanahy manangana ny mpanita maty ka manome azy fiainana mandrakizay kanefa amin'ny fahindrina nanaovanao zany rehetrarehetra amin'ny fahindrina no anaovanao zany rehetrarehetra tsany amin'ny voalohany ka tsany amin'ny fa raha tsy amin'ny fahindrina ka mipreharehana ao anazy fangakana tsy nena manao fanezampasoavana manasitra dia mirehanana tsany nasangako iema mitoby ao dia kokoko dao tsy jesosy ao nasangako nisy tsany ny velomy koko ianao nga mahavitany no mapamita matevikotra tahaka ny mikafako fa raha ny olona manombo ny tenany izay milaza manana fanomezam-pahasoavana dia matahotra na mitaona olona manotenany clientélisme matahotra raha mitaona ny olona mpandovola be hoe misy fiangorana anankiray zay hoe any Québec any raha manay anjara $1000 anao dia arakaraky ny fahasoavana meny tompo anao sy zany mitao amin'ny baiboly fa raha mibebaka ianao kanina Jesosy meninao zay ilanao rehetra raha tany fanahy fa zay mandovola be anao dia mahazo fahasoavana be tsy taoko amin'ny baiboly zany zao volaza ny Isaia toko faraky ny folo ny dimy faharoa fanahy ny fahendrena io fanahy sy fahazavanisay fanahy ny fahendrena tena hendry ny olona rahatany satria ny fahendren'Andriamanitra izy no apetrany ao anatinao a kaniny nataonao fiainanao dia hiavaka izany fahendrena zany ka dia tsy vitany manana fiainana ianao a mandova ilay lanitra zay raha-pananatiray ny tompony homena izay mino azy dia ho an'Andriamanitra ireny dia ilazo vomazo zay fazatra nytamatra ka mandrakizay afaka zay Andriamanitra misaotra anao zay meno fanahy endry tarika na ino sy afaka ny Jesosy nyanikainany manontolo teizany zay avao zay olona sy hiankina aminao fiainana tenao tempolo ny fanahy mibaby ny fanahy hanana ny fiainana izara ny fiainana